Lesona telo no ianarantsika amin'ny tantaran'i Maria avy any Betania izay anabavin'i Lazarosy rahavavin'i Marta. Voalohany, nipetraha eo an-tongotry Jesosy aloha mianatra ny tenin'Andriamanitra ary aza mamaly na ny rahavavinao aza ny tsy mahazo an'izany na ny hafa tahaka ny Jodasy aza no manendrikendrika anao hoe manaonao foana amin'ny fanosoranao menaka manitra ny tongotry Jesosy fa mitenena kosa rehefa marary ny fonao tsy zakanao ny zava-manahirana anao ento amin'i Jesosy ary aza mangina fotsiny ka mandray atendron'ilay famporisiana ny vehivavy angina hoe Jehovah iady ho anareo fa ianareo kosa angina na dia efa ao anatin'ny tsirariny aza. Mila mangina antsika vehivavy rehefa mianatra. Mila mangina antsika vehivavy tsy mandany andro hanazava sy hanamary-tena rehefa endrikendrena fahatany, fa mila miteny kosa rehefa eo Jesosy miantso anao, mihaino anao, maniraka anao. Aza adino mbola mitohy ny fifaninanana nazahoana 5,000,000 isam-bolana eto amin'ny pejy momba an'ireo Maria 5 ao amin'ny Baiboly efa nianarantsika tamin'ny heriny i Maria Magdalena, nianarantsika androany izay fitinina amin'izao video izao ny momba ny Maria avy any Betania ary ianarantsika farany amin'ny alahady heriny androany raha sitrapon'ny Tompo ny momba ny Maria vadin'i Kleopasy, Maria renin'i Jakoba ary Maria renin'i Jaona. Soraty ao amin'ny komantera izay rehetra fantatrao momba an'ireo Maria 5 ireo, fahaenina momba ny Maria renin'i Jesosy izay efa nianarantsika teto amin'ny pejy asio laharana mitohy izay mahita valiny maro indrindra sady marina na mamerina an'izay efa voalaza tamin'ny fampianarana na manampy an'izay rehetra fantatrao momba an'ireo Maria 5 ireo amin'ny alatsinainy faha-30 volana Jona amin'ny 20 amin'ny ora any Madagasikara no farany fandraisana anjara. Ary ao amin'ny antsipiriany ary amin'ny video manaraka ny fampianarana amin'ny antsipiriany ireo lesona 3 sy afatra 3 raisintsika avy amin'ny tantarany Maria avy any